amina universiadina matematika na ohatran'izany tena bien classé foana ny gasy. Tena bien classé foana ny gasy. Azao fampatsihivana ny tamin'izany andro fotsiny iny fa tena tsy afeniko anareo fa marary ny andohan'ny malagasy raha vao mihaino zavatra ohatrany. Zao ny tohizana kely indray. Envie de partir à l'île de la Réunion? Voyager moderne. French Bee a choisi l'A350. Ya, zay dia hidra amin'ny fandaharantsika amizay tsika kadao daholy na hoe lasa rehefa kely eteo an'le ramatoa zay. Mandrapeona tompoko tahin'Andriamanitra tsy afaka nanao veloma anareo fa de efa miasa eto tiare veloma tompoko bonne route. Allez, bonne route mandrapeona. Hidra mifandaharantsika amizay tsika hoy zao misy tonga de ampiarahako amin'ny resaka rolity zavatra ty. Ny phénomène mitranga any Madagasikara amin'izao fotoana izao dia ny fiakaran'ny vidim-piainana aloha voalohany faharoa ny fidedradedahan'ny mpitondra fanjakana, fahatelo ny fianakadrana. Oe averiko ny vidim-piainana, ny dedaka, ny fanagadrana. Ny teny hoe eto zany de miresaka amin'reto atao hoe confrère na collègue na hoe mpiara-mitolona tsy fantatro fa ny teneniko manko ny teny ahako hoe rehefa tsy hainao akory ny mandahatra ny hevitrao de aleo re tompoko mangina fa aza manao amin'le be zesta be, manao analyzy ao an-trano ao anao de manao fanadihadihana amin'izay eritreritranao anao, zay takatrao ao, miresadresaka à gauche ianao na à droite de mieritreritra ianao fa milay na hoe tena mety na mitombina ny zavatra ataonao. Ny fanehoan-kevitra dia tsisy fandraisany ary lavitra amin'ny fandraisany hoe fanaovana analizy na fanaovana fanadihadiana amin'ny tranga anankiray. Fa matetika le olona zany miteny amin'itony fandaharana itony takan'izao ataoko izao, azo tsaraina koa mazava ho azy
dia misy olona sady ao aloha ny fametrahan'ny heviny fa indrindraindrindra ny fanadihadiana zay ataony miaraka amin'ny fametrahana an'le heviny dia miborika any amin'ny tsizy le zavatra tao. Inona ny tiako ambara? Rehefa raty izay re ka tsy lucide ianareo na hoe tsy ampy le élément eo an-tanana na tsy ampy mihitsy le coco amin'ny alalan'le traikefa dia alao re tena mba miangavy amin'ny lelam-paladia tsy miteny fa manjary manimba zavatra fotsiny. Le olona koa moa etran-daniny rehefa mihaino an'le izy dia mihaino dia rehefa aveo lotika be zany fotsiny ve lazain'ity teo izy. Satria le olona amin'izao fotoana izao tsy hafenina fa lasa mpanadiady daholo noho ny internet, noho ny Facebook, noho ny roy amin'ny alalan'izany reto hoe afaka manady ady zany. Lasa mpanady ady daholo. Ary rehefa nisy koa ny smartphone dia lasa mpanao gazety daholo koa satria afaka mifilme, afaka maka sary. Tena asa samy manana ny hanitra ho azo tompoko ny fanaovan-gazety sy ny filazanao hevitra ara-politika. Aleo aloha hazava tsisy ifandraisany amin'ny resaka hanitra ity resaka ity. Efa niteny hoe tsy resaka n'iny intsony fa tapitry ny resaka iny. Donc tsy iny zany le resaka fa resaka global. Eo le maneho hevitra ary lasa tapotapoka teo, lasa mpanadiady dia mihaino no lasa sahirana ary tafiditra ao anaty kanal. Za moa zany efa niteny teto, efa nazavaiko hoe zany mpanao gazety zany raha conception socialiste na socialiste avy amin'ny socialisme zany dia éducateur hozy zareo. Raha amina libéraliste indray na hoe progressiste aza manofy fa zany gazety zany na mpiasana gazety zany na mpanao gazety zany tsy ho éducateur naoviana fa manana amin'ny patron de presse izy dia iny no ligne éditoriale. Andireron'izay resaka be fotsiny. Dia viennent après reto troisième larron le hazavaiko hoe hanitra ambony ary manana ny maizy azy zany atao hoe asa fanaovana gazety zany. On ne peut pas être journaliste du jour au lendemain. C'est faux. Vous allez me poser la même question. Arenao io nga mpanao gazety? Zao tompoko mety fotoana afantaranareo anahy zao androany zao. Tena mbola voatany amin'izany atao hoe sehozena ny sana. Marema, Varema, FJKM sy ny karazany dia efa nanomboka ny ady hevitra politika dia hoe anao inona fidraisan'izany amin'ny fanaovana gazety.
rehefa afaka baky zay tamin'izany andro dia lasa nanao gazety tsy zatra satria nieritreritra hanavitra ny firenena ka ny vola kely tamin'ny SN no anaovana ady hevitra amina éditorial na reportage na inona izy teo kronika ho ataona mpanao gazety zany hoe tany amin'ny taona 3 zany io dia efa nanao tsy sasatra manome vola mpanao gazety asa zay mbola nahatratra an'izany Madagasikara matin manome vola ianao hoe tilesy mba ataovy ohatran'izao dia miady hevitra mihitsy ohatran'izao dia ampianary ny teknika eo ianao ohatran'izao fanaovana azy ohatran'izao fanaovana azy normal be rehefa mpiray vodi-rindrina ny tamin'izany atao hoe mpanao gazety anisan'ny mahay izay dokotera koa nefa ary tamin'izany andro tamin'ny radio tsika vao Riendry Zafilahy reny mena sosy dia miady hevitra amin'ny édito mihitsy na ny kronika zay ho ataony hoe zao ny fahitako an'io zao no anaovana an'io zany hoe amapolo taona ny Rendry Lalatina ry Fidèle ary Maurice Tsiavonana ry Arifide Ramanandray be ady hevitra isan'andro ny fomba hiprezentena éditorial anankiray na kronika anankiray na amin'ny alalan'ny soratra zany na amin'ny alalan'ny fitenenana zany hoe amin'ny radio na amin'ny télé tiako tenenina aminareo dia zao hoe tsy asa moramora io tompoko tsy zavatra azo atao moramora fa raha ohatra ianao hoe mpanao gazety tena hoe amin'ny mampanao gazety ianao lasa zay manko le olona eto miteniteny foana eo izy dia miteny eo izy tsisy lohany tsisy vodiny tsisy biany tsisy ba fa dia sady mamoaka ny fe izy no mamoaka ny heviny zany hoe lasa hybrida zany le zavatra na hoe lasa travesti il y a un peu de tout hoy ny fitenenana fa raha manao asa na mpanao gazety zany ianao na manao hoe éditorialiste ianao na manao inona ianao chroniqueur dia mba engaviana re tompoko tena mba engaviana rehefa manao propos anankiray ianao dia hitondray profo na avy amina fe avere fa tena mandreraka le miteny anareo mihaino anareo mipetraka amin'ny plasin'le olona tezitra hoe zany fotsiny ve ny saratany tenenin'lahy eo dia zany nandanian'lahy andro aminay na avy amina fe avere mitondranareo an'izy na misy profo eo ampelantananareo fa raha mbola analyse fotsiny ny eo ampelantananareo en plus vous ne savez même pas aligner vos idées autant les gars se taire se taire c'est mieux satria manjary le sofon'le olona ny olona mako miezaka mitady vaovao ao anatin'le système ao anatin'le fiarahamonina maloto efa zavatra ny sasan'izao fa mazava be hoe ny antony hiexiteny an'le vahoaka satria te ody any an-tanindrazana izy akatoerana ny antony exciteny an'le vahoaka no ny intérêt politikany ny antony tabatabaina anaovan'ny politika amin'le vahoaka azahoany toerana dizindray no mpanakarena etsy amin'ny fasiny zany hoe misy zavatra tambosina angeda be mihitsy ao anatin'ny fitondrana io dia le vahoaka ny ezahana manipulena
Moi, je trouve ça malhonnête. On va me dire, ouais, ianao koa ve tsy manao an'izany Fleury, miala tsiny za fa miteny za tsy intéressé ana place zany efa tamin'iny 2012 iny any candidat tsy nety tamin'iny tsy ahoako tsony fa raha matoa ho tonga amin'izany de fautinareo vahoaka. Nareo vahoaka mety angatakaka hitonatona hoe io raha Fleury reveo. Fa raha Fleury manokana tsy intéressé amin'izany izy. Voilà pourquoi je reste lucide ici. Et comme elle dit, les olona ils tirent sur tout ce qui bouge. Quand tu bouges vraiment, de manière pas claire, moi je te tire dessus. Mazava be le vahoaka fe de vendrana aminareo hoe fantatsy ny vahoaka ny tanjonareo hoe mitatataty eo nareo de miteniteny eo nareo satria nareo te mahita ny Tondry Andry Rajoelina hoe toy ny arana vitan'ity zavatra ity k'izay ve tsy havitan'io? Non, tsy mitovy. Le courage qu'il avait ce jeune homme-là, il était téméraire en même temps courageux. Zay olona efa miteny zay olona sa ho anareo mieritreritra andray fitondrana zany tant que vous n'ayez pas plus de courage que Andry Rajoelina pour l'affronter, c'est pas la peine, il faut oublier. Tsy raha mitatataty anareo de miteny anareo de mipasipasiko an'le vahoaka eo. Za kosa aloha miala tsiny tena malahelo an'le vahoaka. Tefitefenao ny vahoaka, asisinao ny vahoaka nefa ianao maika te haka fitondrana. Ianao de mieritreritra fa ianao hoe le vahoaka tsy kopy amin'izany hoe ty bany tiako, ty sipy tiako. Non, tsy any ty revi ty mametra zavatra misy idéal mitondra profo amin'ny zavatra teneninao, soutenu par des teneninareo zany fa tsy ianao, soutenu par des preuves ou sinon par des faits avérés. Fa mampianatra zany. Autrement, c'est pas la peine parce qu'il met ça nul la foutine. On se donne la peine d'être faiseur d'opinion, na moral. Et non, moralement, tsy mamet moral fitaizana zany io, profil. Si on parle de morale, MAORALE, tsy ao anatin'le profil mihitsy anao, ka tokony hoe idéal ho an'le malagasy. Nareo zany, tsika moa zany. Allo ampidirinao anatiny. Pour être honnête. Alefa indray atao amin'le teknika, tsy ao mihitsy le izy. Rehefa tsy hay le mialigner an'le hevitra, ampatonga an'le izy hoe présenter de manière scientifique, littéraire, tel un éditorialiste, oui, un chroniqueur. Allo mijanona fa manjary mamenatra olona. Andry Rajoelina iandry mamy zao ry zalahy. Ny tena mety hitanareo le nisy hevitry Trump iny hoe asiana tamboho be manasaraka ny Meksika sy États-Unis. Ho anareo lehilahy indray tsotra indrindra de zao asivy tamboho be mahatratra 5 mètres ny hauteurany manodidina amin'ny Madagasikara. De zay mety indrindra satria amin'izay tonga de gadranareo daholo ny Madagasikara renivohitra. Gadra daholo ny malagasy de amin'izay tonga de anareo lehilahy rery any Andry Rajoelina, Mamy Ravatomanga, Mamy Tina, Takiana, tsy haiko Sara, Lorenzo, karazany Madagasikara.
ataovy zay madia volana nareo lahy zany madia volana ny sainareo ka hatrao samboriny filohan'ny farimady ny syndicat paramède plutôt filohan'ny association na syndicat paramède samboriko io zay olona miteniteny ao takan'ireny ohatra hoe zay mitabataba sy ny karazany manohatra anareo tena mety mariny tena za zany mahita hoe tena nareo lahy no tompony Madagasikara ary anareo lahy daholo Madagasikara renivohitra tena za zany tena mba miangavy hoe aza manao zavatra moite fotsiny fa zavatra ataovy betsaka za raha mahita hoe mbola mitandrotandrona nareo lahy fa izay malagasy nefa manaiky hoe gadrainareo jereo tsara ampidirinareo ny filohan'ny paramède tsisy miteny ane zay gadrainareo roly tsisy miteny ane zay tsy midina an-dalambe ane zay gadrainareo berida tsisy miteny ane zay avoakanareo Albert nefa olona gadra 5 taona tsy miteny ane zay tokony alefa amin'ny farak'izay tratra ny fanagadrana ny malagasy hitako hoe tena izay no velorano sy ny fotodrafitrasa tsara indrindra nataony Andry Rajoelina tao anatin'ireo taona zay tena velorano tsara zao hiditra miresaka roa litsika fa alohan'izay aloha tsika alohan'rehefa hira kely ampatsiatsiahy ny fahiny mampamango ary neny anty raha ho atolotra anareo mivady bonrote zaniry zany tamin'izany andro dia tena nalaza anisan'ny nalaza era-tanina ahafantarantsika malagasy nisy fotoana mety Madagasikara ty lasa lavitra voanio ny miran'izany dia lira voalohany saxophone mélodie 5 Je ne peux pas, mon ami, t'oublier. Si tu n'en voulais plus de moi, je n'en ai rien que mes yeux pour pleurer. Si tu veux m'écarter de toi, il est évident que je t'aime d'un amour ardent, suprême. Mais si le destin ne veut réaliser, je ne peux pas t'oublier. Je ne peux pas t'oublier, mon amour. Je ne peux pas te chasser de mon cœur sans penser à toi, même pour un jour. Je ne peux pas t'oublier. Je ne peux pas t'oublier, mon amour. Je ne peux pas te chasser de mon cœur sans penser à toi, même pour un jour. Je ne peux pas t'oublier. Je ne peux pas m'empêcher de rêver les moments heureux qu'on a passés, quand dans tes bras je fermais les yeux, nous étions liés par un baiser. Oui, combien je désire et pense à ces souvenirs immenses. Même si le temps veut tout effacer,
je ne peux pas t'oublier. Je ne peux pas oublier mon amour. Je ne peux pas te chasser de mon cœur. Sans penser à toi, même pour un jour, je ne peux pas t'oublier. Je ne peux pas oublier mon amour. Je ne peux pas te chasser de mon cœur. Sans penser à toi, même pour un jour, je ne peux pas t'oublier. Je ne peux pas t'oublier. Je ne peux pas t'oublier. Yeah, yeah. Ie, zay a izay iray voanio no miran'izay iray ary nalaza zany ary ilaina daholo ny mampatsiahy an'izany satria raha ametraka an'izany atao hoe tena fierté zany. Andraso alaise process about to move forward, God bless you. Yeah, thank you. Raha ametraka an'izany fierté zany amin'ny firenena dia tsara mahatsiaro hoe isika ny manana ny maha-izy atsika. Tena manana ny maha-izy atsika isika malagasy. Tsy dia hoe mitsanga menatra isika 70 taona 50 taona talohan'izao. Fa zao tsika ataon'ny olona hafineza. Misy mpiara-miasa zay moa Ivoirien. Dia ny zavatra asiako azy sisa dia hoe les Ivoiriens voiriens. Fa rehefa siny aho dia marary be anahako ilay fanasivany anahy. Satria tsy mahatsiaro tena hoe izaho ilay gasy siny nefany nohon'ilay maha-malagasy aho dia lasa voapala ao anatin'ilay tatasika ataony aminahy koa. Ary izay zavatra iza malagasy miaina amin'izany atao fiainana amin'izao fotoana izao. Na professeur anao na docteur anao na inona ianao, rehefa miaingo izay ilay hoe mahantrantry ny reto ambonin'ny taninareo, tena marary, tena marary. Misy olona karazan'olona zany rehefa hoe atoro tenenina dia misy karazany telo ny olona. Misy tonga dia mi-appliquer hoe marina zany, mety zany. Dia tonga dia mi-appliquer. Arabaina Nkajy Jafety. Misy olona tonga dia mi-appliquer amin'ny zavatra atao. Ils ne demandent pas midi 14 heures. Hein. Ils appliquent dans leur vie, ils appliquent dans leur système. Ils appliquent dans leur principe de vie. Misy changement fiainana avy eo, misaotra anao izy, misaotra tompoko. Misy indray olona tenenina fa miandry fotoana ela izy vao ataon'ilay izy. Ao miandry 2 volana, 3 volana, aman-taonany. Dia zavatra roa no mitranga amin'iny. Rehefa mety ilay izy dia misaotra anao izy. Rehefa tsy mety ilay izy dia tezitra aminao izy. Kanefa ianao rehefa manontany oviana lesy na oviana ry bavy na oviana ry zavavy no nanaovanao an'io zavatra io. Vao
ngamba ny heritaona na enim-bolana taty aoriana ny tenenanao fa hitako ohatrany hoe mety izy de nefa tsy mety tapoka le izy aveo de enao ny diso or nefa ny atraverana principe anankiray zay omena na conseil omena olona anankiray de matetika misy facteur na contexte ao anatin'le tolo-kevitra tolotra ao iny ka raha vao miova na parametre ray fotsiny ary ao anaty contexte de miova ary simba tanteraka le zavatra atoro iny zany le faharoa iny le miandry fotoana izy vao manao an'le izy misy olona mako mandinika ela be tsy hay hoe inona ty diniany ty a ela be vao manao izy ary matetika na midona amin'ny rindrina na tafavoaka iny satria efa misy miova le parametre maromaro mais il y a beaucoup plus de chance hoe voadona satria le parametre miova misy ndray olona atoronao izy ty fatelony de tsy ataony fotsiny zao le izy fa zavatra hafa natao mandeha à l'encontre le zavatra atoronao azy izy atoronao a lany fotoana ianao miantso mandany crédit ianao miantso direct zay manko ny gasy ataoko ataoko fa io tsy hitanao io miary rehefa ohatran'ireny manko de tsy miantso tsony miandro fotsiny asisa hoe io fa nidona ny rindrina mandatra tena mandatra satria la miandro a le matetika ny olona ataoko an'izany apiko an'izany tsy redevable vis-à-vis amin'ny tenany satria inona ny antony na izy ara mety nanao ratsy tamiko oe na le olona ara mety nanao ratsy tamiko za zany miezaky mihotrotra rehefa midona amin'ny rindrina kosa de tsy maintsy mandatra satria ny antony manjary tadidiko le ratsy natao anatany aloha hoe inona moa ny tokony nanapiko an'iny olona iny nefa iny olona iny ara tsy mi-reconnaître akory ny valeur ny zavatra napiko azy fa iny ndray izy manao zavatra hafa ary tena vao mainka ny zavatra hafa manimba zavatra betsaka mihitsy sao a tena sadaikatra kanefa tsy maintsy lazaina satria raha ohatra hoe misy olona miezaky ny manampy anao nefa ianao miezaky ny vary lavo ary ny problema de zao zavatra tena hoe zava-dehibe amin'ny ainy firenena no piteanao de tena mba tsy mety kosa tena mba tsy mety zay ny zavatra ilazaiko anareo foana hoe nareo rehefa manao analizina fe analizina tranga anankiray matetika misy zavatra tian'ny communicateur ampitainao anatin'ny sainareo de tonga de raisinareo au premier degré de tafiditra ao anatin'ny lohanareo de eo nareo mifanina sao a parenthèse ty sady tsy maintsy resahana koa na izany anaty zany rehefa misy zavatra mitranga de alao manao analyzy na hoe simulation d'analyse maromaro de samy tsy asiana importance izy ireo na priorité hoe ity marina
fa au moins dans votre psychologie, dans votre tête, efa miomana amin'ny zavatra ka pire zay tokony hitranga ao anatin'ny simulation sy ny analizinao. Ary tadio fenao vahoaka dia mora manadino. Zay ny tena force ny mpanao politika. Ary zay no ahafahany manipule anao vahoaka amin'in'le ianao mora manadino iny. Satria ianao variana amin'ny fitadiavana fiainana, amin'ny vola amin'ny fiainana. Variana ianao amin'ny zatsy, variana ianao amin'ny zaroa, amin'ny ekidy tsy salama, coronavirus, anika misy zava-dehibe dia adinonao. Tena adinonao. Dia tafiditra ao anatin'le piègen'le mpanao politika ianao amin'ny alalan'ny communication. Indrindrindrindra moa amin'ny Facebook. Introduction lava zay natako zay. Zao teo amin'ny fitondrana Andriamatoa Rajaonarimampianina. Za anisan'ny namely azy mba hisiny ny analizy tsy misy fiangarana zany na hoe partialité. Izaho zao anisan'ny namely azy tompoko. Ary mibetsaka ny arsivy amin'izany. Ny vadiny kosa aloha tsy namely mihitsy satria zany teny hoe za indray dia tsy atako vehivavy zany mihitsy, lalao Ravalomanana voangy. Rajaonarimampianina mialy Razakandrisa tamin'izany andro tsy ataky an'ireo mihitsy aho. Satria aoriana moa gaga ianao niova hoe iny aho manomboka mamely amin'ny aly noho ny antony samihafa, maro samihafa, maro. Satria rehefa zavatra mifantatro zay dia tsy hamelako raha tsy fantatro zao tontolo zao. Fa mbola tsy leran'izany zao. Dia zao, inona ny tsy nahazo an'i Rajaonarimampianina tompoko? Ny attaque à gauche, ny attaque à droite, na vie privée na vie publique, zany vie privée zany rehefa manao politika ianao na eo amin'ny devant ianao, tsisy intsony ny vie privée. Aleo zany anjava mba tsy hisiany ny ambiguïté entre antsika mianakavy na malentendu. Nahazo mihitsy le rangahy ary tena nahazo. Fa ny grave indrindra ary teo kosa no mijanona satria efa asan-devoly le izy. Teo any tsy nanao tsony ozy aho hoe tsy mety kosa ty atao ty aho. Ajanoko amin'izay ny amelezako any Gaël Rajaonarimampianina. Fa zatsy ianao satria de toute manière na i Andry Rajoelina na Ravalomanana samy tsy nety tamiko. Za amin'io efa malala hoe tsy ho lany Gaël Rajaonarimampianina. Tsisy antony intsony tokony hoe hitenenako anazy tamin'izany andro zany. Dia najanoko. Iny ty asan-devoly na tonga na miteny hoe ajanony io ataon'lahy io Fleury. Nilahatra ny député 7. Nilahatra ny Mapara. Nilahatra ny Tima niaraka groupe raivo. Tsy nisy na iray azy miteny ary nanameloka ny fitondrana vatapaty nisy ny sarin'ny Andriamatoa Rajaonarimampianina. Tsy nisy na iray azy. Alors zao zay. Na ny Tima na ny Mapara tamin'izany andro zany. Tsy nisy. Qui c'est qui a fait ça? On n'en sait foutrement rien. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il y avait 2 partis qui se sont alliés pour faire tomber le président de l'époque. Il y avait 2 partis, les Tim et les Mapar.
midina teny an-dalambe izy ary samy hitantsika izany. Zay nataoko hoe fe avere. Samby nahita an'izany daoly malagasy ray manontolo hoe ino ny vatapaty ary ery Rajaonary mampianina ny resaka. Ozy nareo mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe actuellement. Écoutez, à qui profitait le crime? Au Tim et au Mapa. Au Tim et au Mapa. Et on sait, fa zareo no nanao an'ilay izy. Zany hoe mode opératoire an'iza zany io. Quand on définit l'assassin, ou sinon les assassins, on étudie le crime à travers le mode opératoire, le mode d'opération pour l'assassinat. Mode opération, mode opératoire, modus operandi, ny tim sy ny mapara zany ny famoahana sarin'olona amin'ny vatapaty. Mivoaka il y a une semaine na tamin'iny herinandro iny sarin'ny Ngara Valomanana eo ambony vatapaty. Tena tsy afeniko fahatoana ary za aloha dia miteny fa ny olona manao an'ireny zavatra ireny tsy ho lasa lavitra mihitsy mandrakizay amin'ny fiainana. Na Ravalomanana, na Andry Rajoelina, na Rajaonary Mampianina, na Ratsiraka, na Fleury Rakotomalala nataonao an'ireny dia tsy ho vanona mandrakizay ianao ary tena mivavaka ho anao mba ialanao ao anatin'izany ota izany. Zay olona manana tanana maivana manao an'ireny zavatra ireny mivavaka ho anao tompo. Andriamanitra mela heliko anao amin'ny ratsy ataonao tahaka an'ireny, satria ny faniriana olona maty tahaka an'ireny dia heloka tsoroa aman-tany tompoko. Amen. Mode opératoire an'iza ho iatratsy. Iza zany manana hoe tena olona capable mety havita an'ireny, tsy maintsy niray amin'izy roa eo. Zay mahatonga ana miteny anao hoe rehefa manadiady ianao dia ataovy tsara ny fanadiadianao, tsisy partialité. Fa dès l'instant ianao impartial, partial, na hoe mendana aminatsy noho ny hevitra politika amin'ny zavatra ataonao dia miborika io. Misy éventualité roa amin'iny zavatra iny. Na izy roa miaraka nanao an'iny na ny ray mety tim satria mba ilansena ny dada, mety mapara koa mba hanozonana any dada. Zay ilay zavatra mitranga. Satria efa niaraka nareo hitan'ny olona rehetra, hitapoky hitam-pirenena, tsy nanameloko mihitsy nareo rehefa sarin'ny Rajaonary Mampianina ny teo. Tsy nahianao an'izany zay. Sauf angambany, sauf tamin'izany nga Fidelina, satria Fidelina niara-niasa tamin'ny Ngarambola ary niara nga ery Rajaonary Mampianina. Indray avako iny. Fa raha hoe avy amin'ny tim sy mapara nanameloko an'ireny tsy nisy. Donc il y a de fortes chances, comme on dit, que na ny tim na ny mapara nanao an'iny. Raha ny tim nanao azy dia lansena ny dada. Raha ny mapara nanao an'iny dia anatsotsoana ny dada. Impartial aminy. Tsy mendany amin'ny atsany any eroa. Quand on définit l'assassin, on étudie le mode d'opération pour l'assassinat. Or, efa misy cas avéré samy nahitsika. Iny zany alors zava niresaka amin'ny adinareo tim sy ny mapara iny. Manipulation io e. Mafy ny te hitondra fanjakana hoe iny te ho tonga amin'ny fanjakana, de tous les moyens sont bons. Ary tady io fa samy meilleur manipulateur reo.
Samiendra an'ireo raha manipulation, samiendra an'ireo raha faiky, samiendra an'ireo raha manompanopa olona amin'ny faiky. Zao rahalahy victime ny zavatra nataony il y a 2 ans de cela. Tamin'izany andro natao an'izany nga Rajoelina Ramatoanina. Mba nisy niteny fe zany time zany hoe tsy mety kosa e. Nampiazakazaka azy nidirana ao anatin'ny gouvernement, angalana ministeran'ny industrie, anokafana ny orinasana. De ny olona natao hoe maty bonheur. Nisy zany e. De fleurir-Kotomalala ve mamorona. Rehefa ilaza zavatra ianao de fe avere à travers an'izay. Misy olona ho atoro ary teneniny fa tsy ataony io ary zavatra hafa nataony. Ary manimba zavatra betsaka mihitsy ao anatin'le hoavin'ny firenena. Zao a. Tena nahafinaritra anahako ny fanetretena nentin'ny Garoly tao anatin'izany hoe andeha hijoro vavolombelona any Frantsa, efa tsy mety amin'ny tsaiko intsony zao zavatra mitranga eto Madagasikara zao. De lasa izy nijoro vavolombelona tany amin'ny parquet national français, nitoroka ana opérateur anankiray akaiky ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Notoriany olona io ary nanomboka teo ny hazakazaka be ny ankety. Ary mbola misy ankety hatramin'izao. Efa niteny Androly aloha voalohany indrindra hoe mialahy ianao ao Madagasikara. Fa ho vitain'ireo bandereo. Trop tard, tsy afaka mitsoaka intsony izy fa mipetafandralahy IST. Raha tena hoe tena vengeance politique ary tena tsy maintsy potehana Roly sy Rambola satria ireo azadino mapara ihany koa ireo taloha. Ary anisan'ny tena malala ny secret-ny ity opérateur midekadeka sy tompon'ny fanagadrana ao Madagasikara ty. Tsy maintsy hoe potehana. Ho le fitenenany nga io hoe ataoko mivoaka zanty reo vao avoakako tsy afa. Da io iaho tamin'ny Garoly hoe zavatra betsaka ho aho ny ilain'ny fitsarana aty na ny ankety aty aminao. Fa misy an'izao. Natoroko azy ny zavatra tokony ataony rehetra. Tsara ho fantatrareo aloha fa zany Roly zany tena nanenjika anazy zany tamin'ny période-ny transition. Tena nanenjika anazy zany Roly zany. Satria nampiasain'ny Andry Rajoelina izy anapotika an'izany atao hoe fleurir-Kotomalala zany. Hatrany amin'ny hoe fisamborana sy hoe tsaiky tonga tany amin'ny fanagadrana. Fa misaotra an'Andriamanitra mba hoe zanaka zandry no miteny foana hoe zoky a, mandany ianao aloha mandeha kely miataka kely fa sarotra ho azy andronao ny hisambotra anao. De lasa ny tena mitsoaka indray aloha mankaty an-dafy. Tamin'izany tsy nindrona intelo.
Fa zao ny raharaham-pirenena tsy azo entina amin'ny hainina na hoe valifaty na hoe tsy fitiavana. Misy kosa zavatra nataon'ny Roly zay tena hoe misaotra Roly. Ninona adalàna sy adosoan'ny Roly tena hoe saotra Roly. Eo zany mahatonga ny hoe afaka ho azy ny alahelo. Moi je suis scientifique. Ny atry ajanoko any amin'ny hoe ty zavatra ty tsy nety na nientsika anahy izy efa nampian'Andriamanitra tsy nigadra tamin'izay, donc j'arrive à effacer et d'être bon avec la personne. Voilà pourquoi je suis venu vers lui pour l'aider. Hoe zao ny akama, zao ny akama, zao ny akama. De izy mantsy anahy tamin'izany hoe ok. Fa io le teneniko anareo anatin'le troisième catégorie an'le olona le ekeno ny zavatra ataonao fa tsy atao. Ary au contraire ny zavatra à l'encontre ny teneninao mihitsy no ataony. De eto aloha alao hazava fa tsy maintsy misy ny analyse na contexte hoe fananinona i Roly satria le olona tsy azonao disoina fotsiny amin'izao tsy fanadisoana ny Roly no resaka eto. Tsy azo atao ny manadiso an'ny Roly fotsiny amin'izao. Fa na izany na tsy zany tsy maintsy hazavaina ny geneziny le hoe ahoana no nahatonga ny Roly nivaralila ohatran'io. Samy nahita daholo tsika ary samy naparitaka. Za aloha tsy nanaparitaka fa miala tsiny. Misy raha naman'izay tena mba miala tsiny rahalahy. Raha ohatra tianao resahako le dossier de alefasao direct. Fa zany olona akaikako nalefanao ny dossier. Malheureusement ho anao de zao zany Roly zany akamako zany. Tena olona akaiky ahy zany. Tsy afaka milaza zavatra betraka mihoatra an'izay satria misy dikany mety hanimba olona ny tenenako an'izany. Akaiky ahy zany Roly zany. Le contexte dia ao anatina contexte na contrainte sy ny panique totale le zanak'olona. Gadrainao ny zanak'olona, ampidirinao any amin'ny prison, olona nefa efa olon-dehibe, de lasa ianao manirak'olona officiel. Satria tsisy olona afaka hiditra ao amin'ny prison hiresaka zavatra ka tsy officiel le proposition. N'apprécie ny Roly hanao rétractation ary n'apprécie ny Roly hanao fanalana ny fitoriana sy ny vavolombelona ary indrindra quitte à dire hoe pour ne pas dire directement namorona tamin'ity tranga sy zavatra miseho ity ka de miala tsiny ndray tompoko fa emotrahako eo manko ny zava-doza, eo le zava-doza amin'le resaka hoe PNF zany de niseo rétracté tanteraka nga Roly. Zany hoe ao anatina contrainte na emprisonnement voire menace d'assassinat parce qu'il y avait déjà la jurisprudence ou bien le cas colonel Charles. De mipanika tanteraka Roly hoe finondralahy reto atao.
makivoaka zany ilay zanak'olona dia sy miaviny izay zavatra rehetra diktena soratany tanana tsy maninona dia sy miaviny. Misy dia eo zany mahatonga ana ny teny hoe rolia ianao ne nananao an'iny taratasy iny ary fa tina jilamboto efa miteny anazy eo zany jilamboto reo rolia jilamboto reo rolia aza miaraka amindreo ianao rolia fa potehindreo ianao rolia aza minegosie amindreo akory ianao rolia fa potehindreo ianao rolia. Tao anatina contrainte tanteraka le rahalahy le akama dia voatery nanoratra tanana dia se retracté tanteraka tao anatin'izany fitoriana sy fijoroana vavolombelona an'ity le opérateur matretre tompon'ny fanagadrana Ngapera Bleu ao Madagasikara. Voatery le akama nanao sini, voatery le akama nanao rétractation. Zao ny zavatra lazaiko anareo. Alohan'izay tombona mihitsy ny teniko hoe rolia tsy hanana pité aminao reo fa jilamboto reo. À peine voasinian'ny rolia ny rétractation sy ny fanadiovana azy, fanadiovana an'le nasiana karsera manko zany le tomobile maloton'nga vato bleu tsy amperinandro akory dia napetra ny fitoriana zany hoe tsy hanao siniany mihitsy rolia raha tsy nisy promesa ny fanarahana to vadiany zany rolia. Izy mivadika amin'ny rolia tsisy problema fa vao maika tsara. Vao maika tsara ry zana-bahoaka satria inona ny antony itony zavatra itony itony rétractation sy ny fitoriana itony zao misy zavatra tena mba hoe tena hoe itiavako ny frantsay. Tena hoe tena misy zavatra itiavako ny frantsay dia zao. C'est leur système judiciaire et juridique. Eh ben il soit ravatement ny justice frantsay ity tsy dupe ka fitapitahany lahy ohatry nipo tsara malagasy. Tena miala tsiny zavatra tireo anatina séquestration na sous contrainte na fampitahorana nul et non avenu. Zay mahatonga hoe resajazy tony zazakely milalao baolina tony hoe asiako manadio ahy alahy dia lasa latoriako ery dia rehefa mivoaka avany ny jugement dia hoentiko any Frantsa hoe io afa madidio. Faux et complètement faux. Izay ny nanaovana hoe tsy azo atao no miséquestré na ohatra hoe mikapik'olona mba ahafahana mamoaka olona mamoaka ny marina ao anatin'ny olona tratran'ny qui sévit de la violence pendant la guerre, même violence morale et psychologique. Tsy azo atao zany. Voilà pourquoi rolia io mitandrema ianao izy raikamy fa farany zany ny étape farany amin'ity zavatra ity dia mifamonoana anao. Mitandrema ianao rahalahy. Ny étape farany amin'ity zavatra ity satria ity zavatra nataonareo ity par rapport à la justice française vu le statut et vu le contexte
pendant lequel ça a été soutiré, ce sera considéré comme nul et non avenu. Samba mahay lalàna amin'izany daholo anie rangahy ty. Resa-jazz ty, Rolie. Donc ça va, ne t'inquiète pas, ne te mets pas plus de pression. Nous ici, on saura le faire. Et ça va continuer. Ça ne va. Ça, tony tsy anakananay tony azafady rosea. Au contraire, vao maika dossier en béton, tony zavatra tony amin'ny dossier zay ataonay. Tsy ampitahoriny lahy le bany, de gadrainy lahy le bany, de misotiré lahy karazana désaveu, de midika zany fa adidio ohatran'ny hoe vilany diovina tamin'ny se lahy, mbola misy maintimainty foana iny, satria kitay ny afony lahy. Mialatsiny a. Ny justice frantsay tsy voafitako ty. Zafady. D'autant plus tsisy tsy malala fa eo akaiky ny Andry Rajoelina ianao. Mialatsiny tompoko. Tandremo Rolie. Mitandremo ianao raika ama. Any ny zavatra mety andehana an'io. Vavaka ho anao aho ka. Vavaka ho anao ny akanjo. Mitombo fahasalamana. Mbola mila anao ny firenena. Tena miteny anao an'izany ary anao. Mila anao ny firenena. Azakivy ianao fa misy olona tsy manadino anao. Raha dia tsy voatery ary ianao. Je comprends très 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 bien qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Mais ne t'inquiète pas. Marina fahasorena sur le coup. Fa ny fahasorenako tsisy valeur amin'ny par rapport amin'ny jaly mahazo anao. Vavaka ho anao zay raha. Ary miangavy antsika malagasy mba hitondram-bavaka ny Rolie sy ireo gadra politika ireo. Tsisy olona izay tsy diso tamin'ny fiainana. Fa mahaiza koa mamela heloka. Raha tsy zany tsy akama. Ny akama dia mitomany eo anatrehan'ny alahelo izay mitranga. Ary ny akama koa dia faly eo amin'ny hatrehan'izay hafaliana mitranga amin'ny fiainana. Mizara alahelo aminareo menakavy zay a. Ka aza misalasala mampita rehefa misy zavatra tokony ampitaina. Ianara hiditra amin'ny fandarana vedikevitra fahatelotsika. Aloha ataotsika hoe le miala i Andry Rajoelina no ataotsika fahatelo. Zao a. Rehefa tena mandinika zany amin'le raharaham-pirenena
Naiza anganana bloqué daholo ny zavatra atao. Ndeha hisotro rano ianao no raha mipotoka. Andeha hanasa lovia ianao tsy mandeha ny rano. Andeha hipasoka akanjo ianao délestage. Andeha hihira ianao hihaino mozika matanjaka, tsy afaka mandeha fa satria lafo loatra ny jirama. Sokafanao ny frigideranao amin'ireto ilay sakafo nampangatsiahana, simba noho ny délestage. Alefanao hianatra ilay zanakao, misy olona mividy diplôme 300 000 francs, 250 000 francs, 900 000 francs. Ilay zanakao mahatiatika mianatra, milofo, tsy afaka izy avy eo fa nividian'ilay vendrana zanaka mahitahita ao am-pianarana ny notiny, dia izy no lasa tsy afaka. Miracle no miseho. Andeha hihinan-kanina ianao mba hisakafo tsara, lafo ny atody. Tsy tafan'ny mayonnaise satria lafo ny menaka. Ary io mayonnaise io tsy manana intérêt mihitsy ianao hiodina na hitorina io atody io satria efa lafo ny atody. Ny vary tsy maintsy atao maimay mba hisian'ny ranovola atao coupe fin. Tsy nanana ny vetina-pango ho atao goûté amin'ny 5. Ny any amin'ny faritra moa dia mangahazo maraina, kajaha atoandro, batata ny hariva. Izany hoe mangahazo daholo io. Ny miditra hôpitaly rehefa tena dinihana dia efa mieritreritra ianao hoe hody any an-trano amin'ny razana mangatsiaka, andevina indray. Hividy sakafo ianao, atsasaky ny fefana, na hen'omby na henan-kisoa. Indray mandeha isan-kerinandro mba mihinan-kena raha azo atao. Andeha hitondra tômôbila ianao, efa midangana zatsy izy ny vidin'ny lasantsy, ny gazoaly. Andeha bus ianao, manjakazaka amin'ny mpangaro-bosy. Inona izany sisa ny solution-n'ny malagasy? Andeha hivoaka any ivelany ianao hianatra, mila visa. Ary rejeté ny demande. Tapitapika eo ianao vao sambotra amin'ny zavatra tsy ampoizina ataonao, tahaka amin'ireto piloty mitondra volamena. Tsy ny raharan'ny piloty no manao contrôle ny entana entin'ny olona fa ny douanier na ny gendarme. Taiza ireo tamin'ny roa. Hanao fanatanjahantena ianao, efa vidin'ny lalam-bakony hoe hianona hanao atao international fa tsy ianao. Mandeha ny compétition mangalatra ny arbitre. Tsisy ninona, vanina sy mandeha amin'ny ao Madagasikara. 100 000 tonnes no atao vary tonga.
7 000 sisany raikapoko isaky ny malagasy. Miandro foto-drafitr'asa fa vety ary lehibe ny malagasy. Stady namboarina asa angamba mety ambolena vary angambany eo Mahamasina dia mety avokatra tokoa. Na iompona omby dia amin'izay tsy mivoaboaka fa ao avokoa natao. Tapidalaka le raha malagasy, tapidalaka le ny tanora, tapidalaka le ny vahoaka. Mba miantso mikikiky vonjeo, mba miantso mikikiky noana zahay, mba miantso mikikiky tokony tsaboana fa tratran'ny coronavirus. Ary efa mihevonevona, efa manomboka sempotra. Andana makeny amin'ny fitsaboana manara-penitra, tongena manara-penitra andana makeny amin'ny dota-penitra, adin'ireo resahana hoe tsisy fanafodana amin'ilay azy. Mody ny tena reraka mandeha tongotra, mandeha vindy. Ny any amin'ny faritra moa dia efa mazava ho azy tsy mitovy ny traitement par rapport amin'ny traitement any Antananarivo. Ny any amin'ny faritra dia atao mahantra satria olona avy any amin'ny faritra tsy maintsy avahana. Tsy akamo izy ireny fa ilaina fotsiny atao tohatra fiakarana. Tapidalaka lera malagasy. Ika ray farany dia zao hoy raha malagasy miteny. Zao kosa ary raha sorona Andry Rajoelina dia iza no hamilo azy. Mipetraka zany ny fanontaniana amin'izao fotoana izao hoe iza no hamilo azy. Io iza io tsisy valiny amin'izao fa ny zavatra efa ao anatin'ny sain'ny malagasy dia hoe tsisy intsony zany Andry Rajoelina. Zay c'est une cause déjà acquise. C'est déjà dans la tête et dans la psychologie des Malagasy qu'Andry Rajoelina n'est plus la solution. Qui est la solution? Efa mipetraka zany le fanontaniana hoe qui? Efa mipetraka le fanontaniana hoe iza? Ary zao, ry malagasy avako, ry malagasy malala, tena tsy diso ianao manontany any hoe iza. Satria ny antony, le iza io, tsy any amin'ny base any io no mipetraka amin'ny fanontaniana, fa hatratỳ amin'ny superstructure. Na izahay mieritreritra itony ary, na ireo mpandinika maromaro ahafahana mametraka ny zavatra ohatr'izany, dia manontany hoe iza. Ka rehefa mipetraka amin'ny fanontaniana hoe iza, manontany an'izany ny malagasy hoe iza. Misy olona miezaka mamaly an'izay hoe ihany ne, mbola mipetraka ihany le hoe iza. Dikan'izay, le futur n'est pas dans le paysage politique malgache pour l'instant. Est-ce que ce sera, est-ce que c'est un futur? Est-ce que hoe tena hoe futur proche izy io? Na hoe efa mialany be zesta? Fa rehefa manomboka mipetraka izay hoe iza, efa misy au moins olona roa forfait ao anatin'izay revo zay. Tsy tafa ao anatin'izay revo zay satria tsy mipetraka akory le hoe iza raha ohatra efa misy olona nieritreretin'ny malagasy mamaly an'le izy. Ataovy ny fanadihadiana tokoa fa presque 4 malgaches sur 5 manontany hoe iza. Efa plus ou moins vita zany ny asantsika teto.
efa plus ou moins azo faranana ny asa vitantsika teto. Satria izay fanontaniana hoe iza izay no mandrasako fa tsy hoe ianona. Rehefa miala izy dia ianona solony e. Non. Mametraka hoe iza ilay malagasy. Dikan'izany pour l'instant tsy any amin'ny paysage politika malagasy no misy ny olona mety ho tonga eo. Ho avy io aiza maharitra fa misy fotoana ny zavatra rehetra rehavako malala isany fa na izaho manokana aza tsy kivy. Ho avy misy olona anankiray ivelo marito dia ho daolinareo ho faly isika menakavy za amin'izay fotoana izay hoe merci monsieur Fleury, misaotra betsaka tompoko, za koa misaotra anareo. Je prendrai le marteau et vous verrez. Si j'avais un marteau, je connaîtrais le jour, je connaîtrais la nuit, tu m'aimes tout mon cœur. Je bâtirais une ferme, une grange et une barrière. Et j'y mettrais mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh, ce serait le bonheur. Si j'avais une hache, je sonnerais le jour, je sonnerais la nuit, j'y mettrais tout mon cœur. Pour le travail à l'ombre et le soir pour la soupe. La journée à mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh, ce serait le bonheur. Si j'avais une chanson, je la chanterais le jour, je la chanterais la nuit, j'y mettrais tout mon cœur. En retournant la terre pour aller chez nos pères, je chanterais à mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh, ce serait le bonheur. Si j'avais un marteau, et si j'avais une planche, si j'avais une chanson à chanter, je serais la plus heureuse. Je ne voudrais rien d'autre qu'un marteau, une planche et une chanson pour raconter mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh, ce serait le bonheur. Da ilay izy rehefa tonga ny fotoana raisitsika ny marito ny filaza azy moa amin'ny teny malagasy dia ho avy tsika satria tsy anaiky intsontsika. Ny Le Surf dia anisan'ny artista tena nampalaza ihany koa ary nalaza tamin'ny taona 1970 ary nampalaza sy nampahafantatra ny Madagasikara zany. Mipetraka any Canada any ny sasatsasany amin'izareo amin'izao. Ny tsy fantatro moa raha misy aty amin'ny Frantsa aty fa raha misy dia mba atsoihako fa afaka miontsika. Ny amin'ny le resaka fianakaviana anisan'ny nanafika, raha ohatra hoe misy akama mba afaka miditra contact amiko
dia mba midira contact amiko, mamerina fisaorana ihany ahako amin'ny fanampianareo ny Thierry Bruno, satria dia misy olona manao tokoa ary tohizo ireo tompoko satria tena ao anatin'ny aretina. Pour vous dire hoe mila manao kiné foana izy pratiquement tous les jours angambany izay ny 20 € na 10 € mety hanapitsika azy azontsika eritreretina mihitsy hoe ahavitana zavatra betsaka. Ary torak'izay ihany koa le kamboty le tany Faratsio, eritreretra koa ny akama hanampy azy iny. Alohan'ny anaovantsika ny fandaharana ny veti-kevitra fanambaraka ataoko dia mba miangavy antsika aloha hiary vavaka tsika satria lahady koa ny androany. Ity tsy hoe voatery hoe anompo an'i Jesosy Kristy ho an'ireo akama manana fanompoana hafa, fa tena hoe fanompoana an'Andriamanitra. Anompo sy hideran'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ity hirany Rija Rakoto ity satria tsy mamenatra antsika koa ny mideran'Andriamanitra, mahafaly, niza faly, na iza tsy faly, izay ny eto aloha fa tsy mamenatra anay izany satria izay manana an'Andriamanitra ato anatinay ary manampy anay mihitsy amin'ny zavatra izay ataonay rehetra. Lavaray. Avoiko anao ny aiko, avoiko anao ny aiko, campiatao avoiko anao ny aiko, Jesosy io, avoiko anao ny aiko, campiatao avoiko anao ny aiko, avoiko anao ny aiko, campiatao avoiko anao ny aiko, avoiko anao ny aiko, campiatao Intia Bitului Tuantanano Biviata Yantioniait Rufani Rinau Ise Mamiku Intia Bitului Tuantanano Biviata Yantioniait Rufani Rinau Ise Mamiku Avoiko anao ny aiko, Jesosy io, avoiko anao ny aiko, campiatao avoiko anao ny aiko, avoiko anao ny aiko, campiatao Si bifiainako utuini fana titaviluna ruduficuri reufikiasa tumbuwa pita watana Jesosy io, avoiko anao ny aiko, campiatao avoiko anao ny aiko, avoiko anao ny aiko,
Afa ihany manompo, afa ihany manana an'Andriamanitra. Ny antony mahatonga anahy mifampizara antsika mianakavy amin'izany dia izao. Tena tsapako fa tsy izaho akory no mahay na hoe izaho no mahavita zavatra, fa tena misy guide, misy an'Andriamanitra miasa mitarika an'izao asa ataontsika izao. Izao ny zavatra teneniko anareo hoe be dia be ny zavatra tsy ho azoko tenenina eto amin'ny androany aloha. Fa anjaranareo no mamaky sy mieritreritra ny zavatra tiako ampitaina aminareo satria tena hoe ao anatin'ny dingan-dalana anankiray ny akama na ny tenako manokana amin'izao vaninandro izao. Tsy ny akama no namorona ny fisian'ny chiffre 3.70. Tsy ny akama namorona ny chiffre 13. Fa ohatran'ny lasa coïncidence fatale ilay izy maromaro ho an'ny hafa. Rehefa niseho ny resaka aferana volamena 3.70 kilao. Rehefa niseho alohan'izay aloha ny resaka Ambotrimanjaka dia tena niady sy nitolona tamin'izany ny akama nandresiny akama. Rehefa niseho ny ady sy ny fitoriana nataon'ny fianakaviana Ravatomanga dia niatrika ny akama nandresiny akama. Rehefa niseho ny ady sy momba ny afera volamena 3.70 kilao dia anisan'ny sahako ny manambara ho avy ny porofo rehetra ny amin'izany, fa tsy andrany ny ilazana an'izany, tsy androany ny ilazana an'izany, ny ampisehoana an'izany, fa ny akama no anisan'ny niditra ohatran'ny hoe ilay any amin'ny champ de bataille ireny hoe première ligne. Tena niditra première ligne ny akama ao anatin'ny combat io. Ny raisin'ny akama tena hoe combat-ny akama ary mijoro zay amin'izany indrindraindrindra ny tenako iresaka volamena 73 kilo io. Tsy anaiky moramora an'iny akama, tsy vitany hoe mitabataba fotsiny izy na hoe menimenina fotsiny, fa aora
fanambarana ampitaiko ny vahoaka malagasy androany. Miasa ary tena miasa ary na hoe misy hatramin'ny hoe famononaina ary dia tsy hembotra amin'iny efa indrindra quand on sait que la vérité est proche. Zao dia ny tsara tena fidiko ary tena fidiko ny zavatra teneniko eto satria mbola tsy lerina. Ny vavaka azo atao dia misaora isika mianakavy an'Andriamanitra. Izay Andriamanitra rehetra tokoa fa tsy ny fitondram-panjakana malagasy no tsara sy azo amin'ny fanapahana amin'ity resaka volamena 73 kilo. Misaory isika malagasy ary ajanonony amin'izay ny fanavakavahana ny mainty. Fa ny mainty koa dia manana saina ambony ary nobla kokoa no ny fotsy tsy saina fatona mpangalatra taka an'ireo mpitondra antsika ireo. Fatona mpangalatra hoa. Zay ny azo lazaina azy. Misaotra an'Andriamanitra tsika ny fitondram-panjakana sud-africain no natratra ny zavatra. Zavatra azoko tenenina anareo dia zao, matoky tanteraka anazy ireo 500%, 1000%. Vavaka hatreto mba tsy ho diso amin'izay zavatra mety tsapako sy miainako tao anatin'izay tapabolan'izay. Tsy ho diso amin'ny kadesizy. Ka afahako manambara anareo hoe momba antsika Jesosy, momba antsika ny Tompo, momba antsika Andriamanitra. Tsy mivavaka ratsy ho anazy telo lahy any Afrique du Sud tsika. Mba niteren'ny fiainana ihany izy ireo ka lasa nanao foana. Nataon'ny olona iraka amin'ity azahoana volabe. Afaka mieritreritra tsika fa ho tsara ny vaovao rapitra. Tsara amin'ny malagasy ny vaovao rapitra. Rehefa manana an'Andriamanitra ianao, izy no manatanteraka ny rehetra. Ka na inona fitrangana eo rapitra dia mahaiza midera sy manoto an'Andriamanitra. Izay ihany ny angaviko anareo, mahaiza midera sy manoto ary manao ny mahitsy foana isika mianakavy. Na inona mitranga eo rapitra. Afaka mandry ivony vato nareo fa azo atokisana ny fitsarana afrikanina tatsiny. Tsy afaka miteny plus n'izay fa rehefa tsy azonareo zay dia tsy hitako ny fomba hanambarana azy dia mahaiza misaotra amin'izay zavatra rehetra mety hitrango eo fa miasa izy. Indray dia izoky ny fika-pijery karosy tsy maintsy misy olona adala foana teo. Zay. Tsy afaka miteny mihoatra an'izay fa
fa tena hoe misaotra amin'ny Jesosy, misaotra ihany koa ary misaotra ny autorité sud-africaine. Misy olona manko mpanao politika dia miezaky ny misoloky sy manambaka ny malagasy. Ary rehefa misy zavatra mitranga ka mety le izy dia japinaingana hoe izy no nanao an'le izy. Veriko. Ty zavatra be ty teneniko ty, misy mpanao politika tsy manan-katao afa-tsy mijapy. Ka raha misy zavatra mety mitranga dia japiana izy no nanao an'izy. Eto aho dia milaza tompoko, tsisy mpanao politika na iray aza afaka hiteny ka hoe mikarakara sy ny ady-hevitra sy ny resaka ary indrindrindrindra nametraka ny tokony atao amin'io resaka volamena 73 kilo io. Dikan'izany dia izao manomboka rapitso zany na talata tsy fantatro dia izay mpanao politika miteny hoe nanao an'io sy hoe navitan'io dia sahiry malagasy miteny hoe pisoloky ianao. Matoa amin'ny teny an'izany andreo anao dia misy dikany lehibe fa misy koa ny pisoloky. Ary tsy fantatritsika olona io ny dehibe io miezaky ny iverina eo amin'ny fitondrana pisoloky io. Tena miteny anareo an'izany. Ary raha ilaina koa ny manam-porofo an'izany any aoriana any dia mbola ho avy. Tsisy zavatra tenenina eto ka tsisy porofo. Izay ny amin'iny fa dia anao veloma antsika rehetra aho. Toa na miteny an'izany satria ady mafy io arina ady amin'ny devoly. Ty zavatra ataontsika ty raha ohatra ianao mieritreritra hoe ianao no tena maisy ka dada tsy tafavoaka mihitsy. Tsy zafy lery mihitsy ny nakadala. Tena manampy antsika Andriamanitra. Tena teneniko izany. Tena manampy antsika izy. Rehefa tsy zakanao izany aza miaraka aminay. Aza miaraka aminay izay fotsiny. Izay milina olona matoky sy mino. Saviez-vous qu'il existe 5 aliments très courants qui sont terribles pour vos articulations? En supprimant simplement ces 5 azonareo tonga dia omena tsodrano ny mpiara-miasa, tsofinareo rano ny fiangonana, tsofinareo rano ny olona izay hiara-hiasa aminareo. Dia eritrereto ny possibilité ao an'Andriamanitra. Eritrereto hoe inona zavatra mety ho vita an'Andriamanitra amin'ireo olona ireo. Eritrereto hoe ahoana rehefa tanteraka tokoa izany. Dia averimberena ao an-tsaina hoe ahoana no ataon'Andriamanitra mba hatanteraka an'izany. Ahoana no ataon'Andriamanitra, inona ny teny omen'Andriamanitra mba hampifamatoranao hoe izay ny inoka. Ty teny ty no ampiasain'Andriamanitra. Dia efa manomboka hitanao hoe izao no ataon'Andriamanitra. Izao ny teny omen'Andriamanitra. Izao ny zavatra ho hitako, izao ny zavatra hiainako, izao ny zavatra miandry anahy. Avy amin'ny fanamasina daholo izany. Fa miainga, maka sary an-tsaintsika, miaintsika hoe maka sary an-tsaina hoe izao ny zavatra tiako atongavana. Dia Andriamanitra mpamorona hira, mpamorona sary, misy endrika. Ianao koa afaka tonga dia mi-imaginer, afaka tonga dia mi-se-projeter ao anatin'izany. Maka ny tenin'Andriamanitra, ampifamatorana amin'ny finoana. Fixenao, manao focus, manao méditation.
Dia mivavaka dia ahita ny fisiany izay ety amin'ny Life's not in time now for me to know. We don't need for nine now. We don't need for nine now. Life's not in time for us to know. Wasn't me for nine now. Wasn't me for nine now. Life's not in time for we to know. We don't need for nine now. We don't need for nine now. Life's not in time for us to know. Wasn't me for nine now. Wasn't me for nine now. There's a love when I deny. You not outside. Kabasucha pamunze. Timisi I umene. Nita mirira. Say tente nunca sai. La mina na de movie time. Timisi amachatia. Alive. Let's sing and day. Alive. Let's sing and alive. Avian and dance. The trouble alive. You need a alive. One needy baba. You see my man now. Get your news and you to me. You're outside. You two I'm fast traveling. Then you come and outside. I'm fine, fantasy time. I don't be the man. You're alive. From a ring, you're alive. From a scene, you're alive. 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 Nade cosa zay fomba hitondranao ahy mety tsy azoko ny antony fiainako anio kotondranomaso hitavako indraindray nefa tompo mbola manatenanao ny foko Tumpuni fuku Bula manantenana Iana Tukanila Tumpuni
Ianao lay masoandro iray, fazava ny androko, na tsy fantatro azy, zay antony fiainako any. Sy rano maso indrindray, makosa ny tava, na tsy hoazoko aza, zay fomba hitondranao ahy. De matoky ao tompo farianao, tsy anao ahy. Tompony foko, mbola manantenana, ianao tokan'ilay marini fiainako. Tompony foko, de mbola mantokiana, ianao lay masoandro iray, fazava ny androko, na tsy fantatro azy, zay antony fiainako any. Sy rano maso indrindray, makosa ny tanako, na tsy azoko aza, zay fomba hitondranao ahy. De matoky atompo farianao, tsy anao ahy. Na tsy fantatro azy, zay antony fiainako any. Sy rano maso indrindray, makosa ny tanako, na tsy azoko aza, zay fomba hitondranao ahy. De matoky atompo farianao, tsy anao ahy. De matoky atompo farianao, tsy anao ahy. De matoky atompo farianao, tsy anao ahy. Feno zay androan'izay ary tsisy mihoatra an'izay hapetrakintsika eo am-pelatanan'Andriamanitra ny zavatra mitranga rehetra. Dika ny rapitsariva a priori raha tsy valaka loatra kapiteny John dia miaraka etontsika anao mandra-piaino amintsika mianakavy aho samy vahin'Andriamanitra, aiza misaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra velomity.